araka ny mahazatra atsika dia misy tenin'Andriamanitra omena ho antsika fianakaviana amin'ny isan-kerinandro, ka ny tenin'Andriamanitra izay omena atsika amin'izao dia hitatsika ao amin'ny Tesaloniana voalohany toko 4 omena antsika ho an'ny fianakaviana amin'tia Tesaloniana voalohany toko 4 dia hovakiana ny andininy 7, ny andininy 7 ihany. Tesaloniana voalohany toko 4 ny andininy 7 ihany. Amin'ny anaran'i Jesosy, fa izao no sitrapon'Andriamanitra dia ny hanamasinana anareo, hifadianareo ny fijangajangana. Averina indray amin'ny anaran'i Jesosy, fa izao no sitrapon'Andriamanitra dia ny hanamasinana anareo, hifadianareo ny fijangajangana. Isan'ny fahotana manimba ny fahamasinana ny fijangajangana, na ny fijangajangana tanteraka izany na ny fijangajangana ao amin'ny toe-tsaina, ao amin'ny feon'ny fieritreretana, na ny fijangajangana amin'ny endriny maro samihafa, ary tena mirongatra izany amin'izao andro misy atsika izao, sahirana ny fianakaviana, sahirana ny mpianakavy, ary ateraka izany endrim-pijangajangana miseho amin'ny fihetsika ety ivelany izany, dia misy ireo fomba mamoa fady maro samihafa izay mitranga. Ao ireo manolana ny zanany vavy, ny lehilahy manolana ny zanany vavy, ao ireo manolana ny anabaviny, ao ny tahaka zavatra maharikoriko tahaka izany mitranga amin'izao andro izao. Ka dia raha mitana ny fahamasina toetra nefa ny kristianina, manamasina ny tenany, mitandrina ny fahamasina ny tenany, na ny lehilahy, na ny vehivavy, na ny zaza, na ny tanora, dia ho afaka amin'izany geja mahonena zay mambotry izany. Ao koa moa ireo karazana aretina maro samihafa tsy hita mpanafody izay ateraka izany fijangajangana izany. Ny fijangajangana tsy mandoto ny ety, tsy mandoto na manimba ny ety ivelany ihany, ny vatantsika ihany, fa manimba ny toe-panahy araka an'Andriamanitra koa. Ka dia io tenin'Andriamanitra io zany no mba entitsika amin'ity herinandro ity, fa izao ny sitrapon'Andriamanitra dia ny hanamasinana anareo, hifadianareo ny fijangajangana.